zoitsika le vakitentsika teo rehefa malala dia lazay hoe suite logique ampianarana azotsika atao mikasika ny mitike sambatra be lehibe le sambatra no soratra teo zanak'Andriamanitra ahitana fanjakany lanitra sambatra ka voalaza teo miantona tonga le fahazambarana sambatra razo sambatra anao razo enjehana le anao dia sambatra olo efa anao fa divanao rehefa enjehana sambatra fa rehefa tambatra izy rehetra ireny dia azo atambatra ihany dia antony fahasambarana satria misy hoe ahitan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra andovan'ny tany ka azo atao no miteny hoe reo anton-javatra reo zany antony ahasambatra reo raha atambatra miteny tokana reo dia inona ny dikany satria donnant zany ty fiainana fanarahana ny tompo ity sambatra zao raha tsy manao ianao dia tsy sambatra raha tsy manao anao zany dia tsy sambatra tia zany misy zavatra takinatakinina ataoko zany zay vao sambatra ohatran'ny hoe takarimo satanoa le miteny an'ireo rehefa nipatsa dia mpinarana satria miteny malagasy tsotra loatra zany fa rehefa dinihana izy raha tsy manao an'izao anao dia tsy sambatra raha tsy manao an'izao anao dia tsy sambatra ka ho zany hoe maninona moa raha ravina teny anankiray ty teny toko ity tsy misy miteny hoe sambatry no raha manao an'izao mba tsy hisy donantonao fa le teny Jesosy amin'ny ray mandeha zay toriteny voalohany zay raha toriteny Jesosy hoy izy mifraza bibibary ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra efa laza fahasambarana zany efa akaiky ny fanaka fa inona ny ato io araha tohatrany donandonapo ny fieritreretana azy sambatra akaiky ny fanjakany lanitra io zany akaiky ny fanjakany lanitra koa bibay ianareo raha ohatra lahy tsy mibebaka dia tsy ahita tsy akaiky any mihitsy ny fanjakany lanitra mbola dona ihany kanefa ny fanjakany lanitra iny mihitsy nomenantsika mialoha zay vo angatahana ny ibebaka isika tsy mibebaka tsy angatahana antsika ny mibebaka nefa tsisy zavatra miandry itsika ao ohatran'le Matthieu tao amin'ny vakitsika toto fadiny bebay ianareo ohatran'ny tsy maintsy manao an'izay zany tsika raha ty ahitan'le fanjakany lanitra efa tonga izy akaiky efa akaiky izy Jesosy ny fanjakany lanitra ka io zany tiako aravina io zany ty le vakitentsika androany ity bebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra fa iny moa no atao hoe mibebaka ohatran'ny afapamaka miteny hoe ampianarina mibebaka be isika nefa malaka amin'ny Andriamanitra moa dia ampetseivo saintsainao mandrakariva zany hoe saintsaino zany andro manalina matory ianao mahatsiaro mandeha anao mahatsiaro zany atao hoe misaintsaino tsy miala anaty mieritreritra mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra zay mitondratsika amin'ny fahasambarana ka raha tambatra zany matetika fahatiny teo dia azo ravitra ihany azo ravina koa ny bebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra ina moa izy atao natao hoe mibebaka itsika tsara eo tsisy tsy mahaino io sika bebay sarotsarotray ihany aloha le teny hoe mibebaka satria indraindray tsy azo tsara midikany mibebaka nafona aminao zay Andriamanitra fony zay fa raha azoitsika le hoe mibebaka dia misy etapy ao na misy zavatra tsy maintsy takiana ao
voalohany indrindra mahafantatra aloha fa natao ny fibebahana dia misy fahotana ditako tamin'Andriamanitra zay le mibebaka misy fahotana nataoko tsapako ka angatahako fitahina faminakelika amin'Andriamanitra zay mipoira no atao ny fibebahana ten'Andriamanitra nijerena nanota mangataka faminakelika amin'Andriamanitra. Amin'ny voalohany zany dia fantatro amin'ny fampianarana ianao manateny fa manoty ianao intely amin'ny intellectuellement manota aza manao an'izao tsy tian'Andriamanitra nanota tokoa mahita zay première étape zay fa tsy zay natao hoe fibebahana zay fahatsapahany saina fa nanao ratsy zay tsy zay ny fibebahana manodindikana manaraka natsapa ny saiko zany fa nanao tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra natao tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra moa dia miatraika fanaovana zavatra tsy mety anatrehany namanao koa zany anatrehan'Andriamanitra mivantana zany na namanao mivantana koa tsapanao zany amin'ny saina tsy n'Andriamanitra nataoko io zany natreo le izy ohatra tokony hiditra miatako manaraka ay manenina zany faratsiny tsapanao fanenenana ara-panahy fa tsy mety ny zavatra nataonao tamin'ny namanao nateo anatrehan'Andriamanitra ozy Andriamanitra aza mijangajanga izy satanao mitena nataonao mijangajanga mahafinaritra anao zany le mijangajanga fa tsy misy zavatra tsy mahafinaritra anao ka ataonao tsy misy zany ka tsy hita anatrehan'Andriamanitra izy zany dia misaina ny sainao nefa ny fananao koa mahatsiaro manenina zay manenina fantatra hoe fa lao tsy mety tsy mijanona amin'izay fa mandroso anenina manenina misy manenena amin'ny zavatra ratsy natao dia manenina ianantsika zany izy moa tsika tsy mba fanenenana kely fanaovana zavatra tsy mety atao fiarahamonina fotsiny azy tena manao ratsy tokoa azy fa raha ohatra tsy manenina anao dia mbola intellectuellement fotsiny zany tsy mety izy samy manao zay tiany atao hoe intellectuellement zany na tsy mety fa zay nataoko dia mahafinaritra le izy fa manenina dingana mitako faharoa tsy manenina fotsiny koa nefa satria raha mijanona amin'ny fanenenana fotsiny rehefa raha tsy malavelika any le izy dia manenina ndray nay tsy mety mba atao ihany satria mahafinaritra tsy mijanona amin'ny fanenenana fa miroso milalala tokoa tena miova tsy mety nataoko Andriamanitra ataoko taminao ataoko tamin'ny namako tsy eo amin'ny fiarahamonina tsy mety tsy afaka sitakonao zay koa mifona aminao ka le fibebahana koa nefa tsy mifona fotsiny fa misy zavatra ialako dia tokony misy zavatra solony eo fa tsy hoe tsy misy solony fa raha mba tsisy solony eo dia tsy maintsy fiainana ihany mibanga ny mahazatra anao ihany manao azy koa le troisième étape ny fibebahana zany dia maza hoe mifona tompo kanefa troisième étape mangataka aminao mba hitrehitra to amiko ianao tsy mitrehitra aminao tsony le fahazarana ratsy eo anatreny manao zavatra ratsy anatrehan'Andriamanitra manao ratsy amin'ny manodidina anao fa solona Andriamanitra no misolotrelina amin'ireny fahazarana ratsy na ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mitoetra ao anatintsika izany tazontsika ny tenin'Andriamanitra ratsika azy izay ihany mafena ny fifonana petra anatintsika ny fananandreny rehefa avy fantatsika ny fahotatsika fa ratsy manenina isika mangataka fonana isika tsy mangataka
folona fotsiny indray ihany fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra. Rehefa feno izay zavatra izay dia izay natao fibebahana. Bebaka izy. Angatana amintsika moa dia tena hoe izany tokoa ny izy ohatran'ny fiainantsika. Andreny manko tia makany am-piangonana ity sy mivavaka ity ndraindray rotina tena rotina. Indray mivavaka e. Lehibe ny manahina vizana koa zay mianatra. Zany hoe rehefa misy ny zavatra izay dia ny olona misy zavatra natakarinao n'Andriamanitra amin'ny fotoana iny. Sy ny Andriamanitra fa tsara fanahy fa tsy pastera ihany dia tsitako tsy miterany rano na rano tsitako Andriamanitra eo am-pony ihany hitany amin'ny tokantrano ihany resy. Fa ny mahafinaritra moa dia miarana fiainbe nareo zao tena betsaka. Mahafinaritra miara-anteran'Andriamanitra eto zao. Fa raha tsy teo nareo ny pastera hoe mety inona ny pastera eto. Tsisy zavatra mana ny pastera eto fa izao mba mifampiresaka tsika mahita. Mahafinaritra mifankahita e. Na dia tsy mifaneny amin'ny arabe tsika tsy todidiky ny endrika ireo fa tsasatsasany dia mahafinaritra foana ny atao-tan'Andriamanitra. Ka rehefa nahazo ny belaka izy dia indraindray tsika dia samy zany fa mipetoetra tampo Andriamanitra mitoetra amiko izy. Rehefa mitoetra aminao Andriamanitra dia faritsika. Fa izao adinitsika fa Andriamanitra rehefa mitoetra amintsika tsy maneraka antsika hipetrapotsiny. Tsy maneraka antsika hipetrapotsiny eo an-trano izy. Fa maneraka antsika izy. Amin'izany inona koa isika? Inona ny asan'ny fiangonana? Irantsika. Hoy izy. Mandeha ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy raha-potsy tsy mabe eny an-tsena no asiany manao izany ny olona izao tontolo izao, tsy asiany manao an'izany fa ny olona efa mino sy matoky azy ihany ny irahany. Ohatra tsika izao zany. Itsika ihany ny irahan'Andriamanitra. Anao ny zavatra ny olona rehetra ho mpianatra. Anao ny olona rehetra ho mpianatra. Ka io le fanaovana ny nahoana natsoina ny olona ho mpianatra. Jesosy tonga kaiky amin'ny tany. Nanao hiraka izy. Na nanao tsika tsy mahafantatra ny conseil de Dieu tany an-danitra tany fa nivokatra ny conseil de Dieu tany hitantsika tonga Jesosy. Jesosy tonga ho azy. Fa tena anatin'ny fandaharan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fitiavana izao tontolo izao. Endany ianao makany, izao no ataonao, izao no hiraka ataonao, dia tonga Jesosy. Fantatsika fa navitany azy ny Jesosy, tsy atorantsika intsony izany, fiainan Jesosy, ny hafarany, tsy atorantsika izany. Fa kosa Jesosy alohan'ny hodimy, iverenany any amin'ny toerana any amin'ny fonenany any an-danitany, tena rehetra naniraka izy ndanamponareo. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, anabatisa azy, any anaran'ray sy ny zanaka ny fanahy masina, mampianatra azy. Izay rehetra nandidiko anareo, tsy hoe na mampianatra azy izay tianareo mampianarina, izay sasatsasany amin'ny fampianarinareo azy tsy izany. Izay rehetra nandidiko anareo no ampianarinareo. Izay dia miandry antsika rehefa namalala. Ahoana no atonga hampianatra ny didin'Andriamanitra izay rehetra? Nefa zara tsy vitako daholo izy rehetra. Dia zany fa isika rehetra dia manana didy. Hitory ten'Andriamanitra. Jesosy teo rehefa tonga izy tsy izy rehetra hoe mandeha ho any dada zany tentsika zany mandeha ho any Madagasikara, mandeha ho any ambonin'ny tany fa dia rehefa vitako ny asako dia maty eo amin'ny azo fijaliana fa zay tsy maintsy maty eo zay no fanafatana olombelona rehetra. Rehefa vita iny dia moty azy zany miverina any an-dafy. Miverina any an-dafy. Zay zany raha tsy nanao an'izay Jesosy fa na anisy ny zavatra
voalohany rehefa avy miteny izy hoe mibay ianareo dia nataony manarak'izay dia mianatra Petera sy ny Rahalany sy ny Androe sy ny Jaona Rahalany ino ny afatra nataony mafatra koa izy nareo fa mpanarato olona ianareo tsy fantako tamin'izay fotoan'izay na tena azo ny Petera ny dikandre ndano mandaa fa efa ataoko mpanarato olona ianareo tsy fantatro fa mazava tamin'ny Petera izany raha fatanina tamin'ny fotoana miarahany tamin'i Jesosy mandritra ny telo taona vitsy ireo mpianatra ny tena nahafantatra ny tena hoe inona marina no tena amirahan'i Jesosy ilay telo taona nefa tena naiky izy efa faraparany mety mihitsy hoe tsy maintsy ampijaliana nareo eo amin'ny asa taonareo ho faty anareo nanaiky ary hitatsika fa maty mijaly daholo reo le apôstôly voalohany rahan'i Jesosy reo nahoana nanao izany izy noho ny fitiavana miasa amin'ny tompo azy efa tsy teo ntsony Jesosy izay vao fantatry ny mpianatra ny tena zavatra miampy azy ary tsy fantany amin'izao ara le izy tonga ny fanahy masina zay vao tena fantany mampianatra azy izao zany tena izy dia miroso izy nafampanisoana ny fitoriana ny tehitena zany tsaraka izao tsika izao vokana izao tsika be lehibe eto amin'ity trano fiangonana ity zao mafaly atsika zany tiako tena amin'izany izy zao tsy raha tsy misy ny fitoriana ny tena filazantsara tsy nisy ny finoana tsy nino sika io ny olona izao tontolo izao tsy mihaino ny tena filazantsara izy na mihaino fotsiny dia miditra dia mivoakato dia tsy misy fiatraikany ny fiainana zany fa matotsika rehetra toy ny eto mihaino ny fiteny tsoratra masina mihaino ny filazantsara mihaino ny fanahy masina nitarika atsika dia nanana finoana izy olona mino daholo sika toy ny eto ka rehefa manana mino dia inona moa ny mahasamihafatsika olona mino sy olona tena izao tontolo izy zao ny olona izay mahafinaritra azy mandeha tseneny sy itsika eto ka inona moa natao hoe finoana maranako azy inona nataontsika hoe finoana ny finoana dia fantatany tsy hoe mino any Andriamanitra fotsiny Jesosy dia tena vaovao mihitsy ny azy tsy ao anatin'ny testamenta taloha intsony sika raha tao anatin'ny testamenta vaovao testamenta vaovao dia Jesosy nivy finoana hoy Jesosy raha tia ianareo dia ho tia miray tokoa zany hoe testamenta taloha tsy mahafantatra fa tsy Andriamanitra izy Jehova zay ihany azy ary tsika amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny Jesosy izy Jesosy hoe tsisy makany amin'io Andriamanitra io anie raha tsy mandalo amiko ianareo hoe tsisy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako misy zany rehefa mihinana Jesosy isika dia ohatra ny makany amin'ray mitoetra ato anatintsika Jesosy dia mitoetra ao koa miray Jesosy efa misy ty ary mitoetra ao aminy aho petroatrano mitoetra ao aminy izy sy ny ray ny ao amintsika ato anatintsika rehefa tena mino isika ka io zao hoe inona zany natao hoe mino marenako azy mino an Jesosy mino fa mino Jesosy mino fa misy Jesosy zanak'Andriamanitra Jesosy zay aloha misy ny fiangonana hafa mino an Jesosy fa mpamonjy izy fa nefa tsy mino azy ho zanak'Andriamanitra fa tatsika angamba ny ataoko vavahana tiako lazaina amin'izany mino an Jesosy izy marikazozakely Jesosy fa ohatry ny olon-drehetra izy fa tsy zanak'Andriamanitra izy tsika nefa mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy
manazana karamanotazy midina takeaponata sitra débat théologie am'izany tsika olo sary manitra izy tsika ny andriamanitra izy faharoa manaiky ny zavatra manaiky fazavatra tenenin' Jesosy dia marina avokoa tsy discutable mihitsy ny teny ambaran'i Jesosy amin'ny maha-andriamanitra azy tsy discutable teninao Jesosy dia ekeko fa marina anjarako no manaraka aniny fa tsy manao débat mikasika an'iny zao koa zay dia marina fa misy fampianatran'Andriamanitra ray aman-dreny mampianatra ny tenin'Andriamanitra mikasika an'ireo hoe zay tia ray zanany ohatra ny mitiavana azy dia tsy mpianatra izy azo mihitsy mieritreritra hoe tsy raiky vely dia velako ny Jesosy zanako vely dia tiako tsy ho tiaviko ny ohatra ny Jesosy zany tsika olombelona manko zanako tianao tsisy olona tianao ohatra mizanizy eto amin'ny tany afa-tsy ny zanako mivady zany ianao zany nefa eny dia toa misy tia ny ohatra ny fitiavana dia tsy mpianatra discutable amin'ny maha olombelona zany kosa zatsy ny teny satria na zanako fa raha débat hafa hoe ahoana tokoa nanatetrahako ny mpamfatra Jesosy iny tsy ataontsika zany mety biblika zany ahoana fomba nitiavako an'Andriamanitra tout en étant tout en aimant mes enfants ma femme mes parents fa tsy fandraiky itsika andra fa matoky fa marina zavatra teneny voalohany matoky fa misy izy Andriamanitra izy ama-Andriamanitra azy minoko ekeko ny zavatra teneniny eo no dia eo ny zavatra mahatongatsika kristianina inona ny zavatra tenenin' Jesosy be dibe hoy izy tamin'ny mpianatra mandeha nakataovy mpianatra ny firenena mampianara ny zay rehetra nadadiko anareo eo ny olana arevana eo ny olana zavatra nampianaran'i Jesosy tiavana aminao taka ny teninao voalohany zany nisanay zany tamin'le fampivavahana teo tamin'le sekoly D9 moa nisanay izy ahoana no atanterahany zany zay izy ny teny hoe zay rehetra nazo tiako anareo be dehibe eo amin'ny fiainan'zanak'olombelona eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka eo no olana hoy tsika mahavelona tsika satria sarotra dia sarotra no manaraka ny tenin'i Jesosy nefa reny tsy maintsy hoe ampianarina fotsiny miasa fiangonana dia mampianatra amin'ireny ampianarina hozy izy tsy ny teny hoe dia tsy maintsy mahita tsy maintsy fantatra fa tsy maintsy manaraka ny olona rehetra fiangonana siny mampianatra azay ny ampianaran'ny mpitokona sy mpampianatra ny teny soratra masina sy fianaran'ny teny soratra masina hoe mahatonga atsika ahalala ny tenin'i Jesosy fa raha tsy mahafantatra ny teny nampianaran'ny Jesosy atahoana moa araka ny teniny tamin'ny Filipo le misan'ny komandon'le manalonahitra anankiray ny teny hoe atahoana moa ny ahafantarako ny inoko raha tsy fantatro ataona tokoa moa tsika hoe manaova zao nefa tsy fantatrao le izy tsy afaka amin'ny teny mihitsy hoe ianao tsy manao zao tsy nafantaranao le izy raha mianatra any ampianarana na hoe classe de quatrième ohatra dia izy nampampianatra intégration tsy eo nivoany zany arakaraka ny niveau antsika rehetra no mahatonga antsika hoe secondaire dia ampianarana niveau 0 niveau 1 miakatra kely catécolaire niveau ambonimbony ary sekoly tenin'Andriamanitra afaka mandindry tsara dia niveau ambonimbony isaky ny klasy ny toerana misy anao ny finoana dia miakatra ohatr'izany koa niveau afantarana tenin'Andriamanitra ataon'Andriamanitra hoy Jesosy mampianarana zay rehetra nanadiko anareo tsy anjara mitazana mihitsy manao tsara hoe tsy nanao tsy mamela ry meko note 10 ry meko 15 ry meko 20 ny sasany 9 sasany 5 tsy anjara mitazana manao zany anjara mifanany miasa efa tonga eto ny olona dia faly satria mbola itenena ny ten'Andriamanitra manaza ny ten'Andriamanitra mampianatra ny ten'Andriamanitra zatsy ny teny hoe
tsy maintsy tafiditra olona daholo ny arahany olona daholo fa ny paikin'Andriamanitra dia Jesosy hoe ampianary zany mahatonga tsy mitsahatra atsika fiangonana atandra sekoelafika fiangonana zao mbola misy teny raha ka izany zay ny atao ireo telo reo mino fisin'Andriamanitra izy mpamonjy izy mino fa marina avokoa ny voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy disika tampoka ary manaraka ny tenin'Andriamanitra ireo karazana olona zany ny anankiray ny bebaka ino atao fibebahana mitondra miantony bebahana satria mino anao zay vao mibebaka tsisy olona tsy mino ka mibebaka sarotra be miteny hoe bebahana reo ria tseny ry miteny fijerevana bola io bebaka bebahana tsy misy an'izany ny olona mino ihany no ampianarina ny olona efa mino anasany fiangonana lamojany mahafinaritra be ny asan'ny fiangonana aton'ny fiangonantsika rehefa satria teny fampianarana izy dia mitondra antsika amin'ny fahasambarana avokoa mitondra antsika amin'ny fahasambarana ny tena Andriamanitra malaza satria raha mibebaka isika malaza teo bebahana dia mitetitritra ny fakaiky ny fanjakan'Andriamanitra isan'ny raha ny sampana fifazana malady avakoa nidisaka ty tsy mitsadaitaina be fa sy momba ny fanjakan'andro ty nefa tsika rehetra tsika rehetra zao dia maninona moa tsika mitongito maninona tsika mitongito marina fa mahafinaritra koa mifankarita ny samy malagasy satria tena mahafinaritra rehefa mivoaka tonga manao fa ny tena arina tonga mbatsika ato dia tsy misy afa-tsy fikatsahana ny fanjakan'andro zay ihany sambatra tsika satria manao an'izao sy manao an'izao tsika tsy hitanisa loatra n'izao zao fa befa kapobeny satria manaraka ny tompo isika manaraka ny tompo isika dia sambatra fanarahana ny tompo voalaza teo atoky azy ino azy manaraka ny teny zay ihany ny fahasambarana reo le fahasambarana teny amin'ny Matio ao amin'ny toko fahadimy dia dia tafiditra azoko rehefa ohatra tsy hitanisa ireo koa rehefa mino ny Jesosy manaraka ny tenin'i Jesosy mino an'izay finoana izy fibebahana zay dia mitody amin'ireo tsika dia sambatra tsika rehetra efa sambatra tsika rehefa ato fotsiny tsika tao amin'ny fiangonana te rehefa atao fiangonana dia efa adiny daholo aloha ny anvelany any fomba eto aloha dia efa Jesosy enganeka tsy eto ihany tsika ny sambatra fa ny fiainantsika andavanandro koa tsika dia sambatra mahakaiky antsika fanjakan'andro ao anatintsika Jesosy mitondra antsika